izay manome hanina nofo rehetra fa mandrakizay ny famindram-pony. Mideran'Andriamanitra ny lanitra fa mandrakizay ny famindram-pony. Salamo 1:30, 5:20 sy 6:20. Noho ny fitantanan'Andriamanitra dia misy fahazavana izay nomena mba hananganana toeram-pitsaboana maro arak'izay azo atao amin'ny toerana maro isan-karazany. Io zany dia drafitr'Andriamanitra mihitsy ny hananganana toeram-pitsaboana, ary tokony io toeram-pitsaboana io ny ifantohan'ny asan'ireo fiangonan'Andriamanitra rehetra, olaniana amin'ny fanabeazana sy ny fitsaboana ny asa fitoriana, satria tanakavanan'ny asa fitoriana ny famonjen'Andriamanitra izy ireo. Araka nefa nyresantsika tany aloha dia misy ilay taridalana ara-pahasalamana omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay atao hoe fanavaozana ara-pahasalamana, izay tokony ampianarina any amin'ireny toeram-pitsaboana ireny. Fanavaozana ara-pahasalamana amin'ny alalan'inona moa zany? Misy fomba maromaro izay omena. Misy ny atao hoe ny sakafo, nutrition, misy ny atao hoe fampiasam-batana, exercice, misy ny atao hoe ny rano, misy ny masoandro, ary misy ny atao hoe rivotra, misy ny fitsaharana, ary misy ny fahatokinan'Andriamanitra. Io zany le afoezina amin'ny teny hoe new start, mialantsiny amin'ny teny anglisy, new start. Ka ny litera tsiraray avy dia misy fanazavana antonony mba ahatonga fahasalamana eo amin'ny vatantsika. Ka izao ilaina ianarana io fanavaozana ara-pahasalamana io. Ahoana ny sakafo ara-pahasalamana, ahoana ny fampiasam-batana, ahoana ny amin'ny fampiasana ny rano, ahoana ny ilaintsika any amin'ity masoandro ity, ahoana ny ilana ny rivotra madio, ahoana ny fomba ahafahana mitsahatra, ary ny fomba fahatokiana an'Andriamanitra. Mety tsy ho tratrantsika ao anatin'ny feonantsika fa taridalana nomenantsika. Ka izao ireo tsy maintsy ianarana dia tokony ampahafantarina ny olona rehetra ny fomba fihinana araka ny tokony ho izy, fihinana araka ny tokony ho izy, ny fomba fampiasana tsara ny vatantsika araka ny tokony ho izy. Ao anatin'izany koa ny fomba fiakanjoana, ahoana ny fomba fiakanjo ara-pahasalamana, ary tokony ampianarina antsika rehetra ireo fahazarana mampirindra ny lalan'ny fiainana sy ny lalan'ny fahasalamana. Aoka ialana ireo zavatra mampiankinoa antsika. Mety tsy mahavita asa raha tsy miankina amin'ireo. Mety hoe ireo sakafo manaitaitra, mety hoe ny fidorohana sy ny fifohana, mety hoe fisotroana ny renirano manaitaitra. Aoka ialana izy ireny. Ny vatantenantsika dia nataon'Andriamanitra hiasa amin'ny alalan'ny otrikaina ara-tsakafo izay hohanintsika, fa tsy hoe mila tairina izay vao hiasa na ampatoriana izay vao matory. Io koa trangan-javatra mitranga io. Misy zany le atao hoe excitant dia tsy miasa mihitsy ny atodora raha tsy tairina. Misy indray tsy mety matory mihitsy raha tsy mihinana fanafody fampatoriana. Tsy izany ny drafitr'Andriamanitra, fa ny hananantsika fitezam-batana matotra araka ny tokony ho izy. Misy asa lehibe izay tokony atao azy, ary raha tanterahana ny fitsipiky ny fanavaozana ara-pahasalamana, réforme sanitaire hozy ny fiteny vazaha. Raha tanterahana ireo fitsipika ireo dia izao: ifamatotra diety amin'ny afatry ny famonjena ao amin'ny soratra masina ny vatana iray manontolo. Inona zany no manan-danja? Misy zavatra tena manan-danja tokony ataontsika. Aoka ampianarina ny fomba fisorohana ny aretina. Ahoana ny sorohana ny aretina mba tsy hahatonga antsika harary. Io zany le tenenina ny fomba fiteny manao hoe aleo mitsoroka toy izay mitsabo. Tena marina zany. Be dia be ngery namana ny olona lany vola mikarena rehefa diso fanantenana mihitsy amin'ny fitsaboana. Tsy aleo ve misoroka toy izay mitsabo? Indraindray mafy loatra le misoroka, satria matanjaka le finiavana sy le faniriana lalina aty anaty amin'ny zavatra tiany tena kanefa tsy ara-pahasalamana. Fa aleo misoroka toy izay mitsabo. Lazao ny olona rehetra mba tsy komy intsony amin'ny lalan'ny natiora izay napetrak'Andriamanitra, ka anaisotra ireo sakana rehetra ka ho azon'ny natiora atao ny asa malalaka, amerina amin'ny laoniny indray ireo zavatra tsy mety eo amin'ny vatantsika. Andeha ary iainana ny fanavaozana ara-pahasalamana, réforme sanitaire, sakafo ara-dalàna, fampiasam-batana, ny rano, ny masoandro, ny rivotra madio, ny fialan-tsasatra, ary ny fahatokinan'Andriamanitra.
hivavaka isika. Misaotra tompo fa mampianatra anay taridalana mahomby ianao mba tsy hahatonga anay arary, dia tsy ninona fa ny fanarahana ny lalàn'ny natiora. Omeo hery izay mba hanatanterana izany na dia mafy aza izany amin'ny fiainana indraindray, satria ny herinao manjaka aty am-ponay, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.